faly miaraka antsika mpanaraka an'ity serasera 3 minitra ity indray a ampiseho anareo ako a amin'ity vakiboaritra ity a finday anankiray Xiaomi Redmi 4A dia ity vidéo eto ity zao a dia fa selfie amin'ny vidéo zany a caméra frontale tsara ilay izy ohatran'ireny iPhone ireny a kanefa ny a $99 ny vidiny izany hoe azo atao hoe 95 € dia indro ary aseho antsika ny vakiboaritra. Packaging aloha zany tena vita tsara, voafony tsara mihitsy tsy atahorana. Mi 13 mégapixels ary tsara mifankatsara ny tino ny Doji 5 mégapixels ny eo amin'ny frontal, caméra frontal. Ny batterie ihany koa hitako hoe maharitra dia 4G plus ny China mobile. Sinoa daholo izy hatany entony izany ny telefona sinoa malaza aluminium ilay tranony ato aoriana ato fa tsy plastika be ohatran'ilay Doji. Ina zavatra miaraka aminy notice kely amin'ny teny sinoa, carte de garantie, chargeur, misy an'ity fampidirana ny puce ato amin'ny sisiny ato, fampidirana ny puce ato amin'ny sisiny ity izay tsindriana ohatran'izao izay mba ohatran'ny iPhone rehetrarehetra dia ampidirina eto ny puce. Izay zany ny unboxing. Aloha andramana kely arany ny fanokafana anazy satria mbola tsy ampy ny 3 minitra. Tonga izany izy dia velona mi.com izany hoe Xiaomi original dia iny fa velona. Mi 8 Auto. Tsara be ny paoziny. Tena ohatran'ny tsara, tena ohatran'ny hoe iPhone izany ny paoziny na ny lanjany arany. Izay zany izy rehefa velona tsara. Ao daholo ny application rehetrarehetra. Tiako jerevana hoe inona ny atao hoe about the phone Android version 6 mandeha tsara. Andramako izany ny sary sy ny vidéo any amin'izao. Ohatran'izao ndray ny vidéo tena tsara ity andramana zoom tena ao tsara ny zoom. Fankatsara koa tena nafinaritra, tena nanidina be mihitsy. Dia arak'izay hitanareo izay mahafa-po ilay izy, tsara be ny endriny sady mora vidy nefa tsara na ny sary na ny vidéo. Dia izay mikasika ny vakiboaritra iny mahafa-po ilay sary, mbola izy ihany tiakako an'ilay sary ity dia metraka amin'ny veloma aminareo manaraka indray. Veloma tompoko.